Mbola antsika ihany ty e. Misy namana manontany mametra-panontaniana aty aminahy foana hoe inona ary namana ny effet tsara rehefa manao mixage na manao traitement ana basy na ohatrohatr'izany. Ny expérience-ako nozaraiko aminareo raha manontany anareo hoe tsy maintsy mampiasa an'izao ve nareo rehefa manao traitement, de roa-valiny eny no sady tsy, satria nahoana? Satria raha ohatra nareo hiteny hoe tsy maintsy mampiasa égaliseur foana rehefa mikitika basy de diso zay. Raha ohatra nareo miteny hoe tsy maintsy manisy compresseur foana rehefa manao traitement ana basy diso zay. Zany hoe mianara mihitsy sarotra be zay fiteniko zay mianara mampiasa effet anankiray arakaraky ny zava-misy, aza mionona am'le hoe tsy maintsy zao ny ampiasaina, tsy maintsy zao. Tsy voatery ampiasa an'izao rehetrarehetra zao nareo, ary tsisy an'izany effet zany hoe voatokana ho ana vocal na voatokana ho ana basy. Hafa ny anaran'le effet hoe ty effet zao, ohatra hoe ato amin'ny sonara zao misy an'le hoe VX64 ho ana vocal fotsiny le izy, de misy hoe percussion strip PX64 ho ana percussion, hafa zay. Fa raha ohatra izy miteny hoe compresseur, tsy fixe ho an'ny vocal io fa ho ana gitara mety daholo. Inona ny asan'ny compresseur? Ny compresseur de mampitovy an'le signal mba ahatonga an'le signal antsika mba ahitsy kokoa ny ahavon'le tanjak'le feo. Ohatra zao zany le izy rehefa miasa, ohatra somary regleko tsotsotra fotsiny le izy aloha. Bon, somary tiako jerenareo tsara mihitsy amin'le partie eto tiako jerenareo tsara. Io izy sans compression, ity izy compressé. Averiko indray mandeha sans compression. Ok, compressé le izy iny zay ny compresseur iny. De ny égaliseur indray, hainareo tsara ny égaliseur fa fampiakarana fréquence, zany hoe amin'ny alalan'iny no mijoue ny fréquence ana instrument anankiray. Bon, za zany eto tsy de hoe anazava antsika be de be hoe ahoana ny fampiasana azy, fa rehefa henonareo fotsiny hoe miova le timbre de azonareo tsara hoe mampiova le fréquence izy. Ok, mazava be ngamban'izay. Modulateur, inona ny modulateur? Karazana effet anankiray zay modulé an'le onden'le feo, afaka mikitikitikity tsika de oventsika inona zavatra azo. De tenanao hoe tsy zany koa ve de mety possible tsara tompoko mampiasa an'izay raha ilainao le izy amin'le hira ataonao. Oa tsisy be dio fa mahaiza fotsiny hoe tokony ampiasaina ve le izy sa tsy tokony ampiasaina amin'ny ka anampiasanao anazy. Tsisy be dio reverb ihany tsy defanao loatra amin'ny basy, tsy defanao loatra izy. Aza adino fa ny reverb de tsy de tsara loatra ty amin'ny insertion, fa any amin'ny send izy no tsara. Aza adino mihitsy zay. Zay ngamba mikasika effet amin'ny manaraka indray.